Eo amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety kosa no izantsika ny fampahalalam-baovao. Nisokatra androany maraina ny fandraisana ny antotaratasy filatsahako hovidiana ho mpikambana eo anivon'ny olafitry ny mpanao gazety. Efa nisy araka izany nametraka izay antotaratasy izay teny amin'ny fitoeran'ny fanaovan-gazety teny Antsakaviro, manazava ny andinidiny ny filohan'ny komisiona mpikarakara ny fifidianana. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany maraina ny fandraisana ireo antotaratasy filatsahako hovidiana ho mpikambana eo anivon'ny olafitry ny mpanao gazety. Raha fanazavana Andriamatoa Tahit Gilbert, filohan'ny Vomera mpikarakara ny fifidianana, dia misy ny andindiny sy fepetra takin'izany filatsahako hovidiana izany, ary ny sabotsy fahavalo ny volana Novambra ho avy izao no anaovana izay fifidianana izay. Ny tsara ho fantatra zany ny voalohany indrindra moa zany zao anio fa enina amin'ny volana Oktobra zao no mivoha ny filatsahako hovidiana ny olona izay andrafitra ny bureau-ny olafitra ny mpanao gazety eto Madagasikara. Vaovao rehefa somary nanginginy zay nandritra ny 7 taona dia ny zavatra nitakina amin'ireo mpilatsaka ireo satria be dia be ihany ireo olona izay latsaka ao dia mifiloha ny secrétaire général ny mpitamboly zay io zany natao hoe fifidianana national mahanika amin'ny Madagasikara, dia ny vice président sy ny conseiller dia isaky ny renivohim-paritany, zany hoe isaky ny renivohim-paritany mpanao gazety any amin'ny renivohim-paritany eny mifidy an'ireo, zany hoe Antananarivo mifidy ny vice président sy ny mpanompontsainy ny mitovy amin'izay dia faritany anankeny, fa dia anankitelo ihany zany ny national iarahana mpanao gazety rehetra manerana nosy mifidy. Io maraina io dia Andriamatoa Tahiry Manitraralambo Mahay sy ny ekipany no voalohany nametraka izay antotaratasy filatsahako hovidiana izay. Ho an'ity candidat ho filohan'ny olafitry ny mpanao gazety ity dia mifamerena amin'ny fifandraisan'ny mpanao gazety no antony nilatsahany hovidiana. Tao anatin'ny 5 taona zay 7 taona dia efa tsapa izany fa kamboty ny asa fanaovan-gazety. Inona ny antony? Tao anatin'ny 7 taona dia tsy nety tafapetraka mihitsy ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara. Tao anatin'izay 7 taona zay sy ny 5 taona nisy ny tetezanita dia tsapa vavoengelina ny asa fanaovan-gazety sy ny fahalalahana. Maro ireo fanenjehana isan-karazany na mpanao gazety zany na ny organe de presse misy azy, dia anisan'ny fanenjehana faratapon'ny trangatam-mpanao gazety farany teo ny fampidirana ponjaka na Manarola izay rahantsika rehetrarehetra mpanao gazety miady ny famoahana azy efa naponja. Rehefa tanteraka iny dia ady anankiray zay ny vita, fa ny tolona mbola tsy vita satria mbola bebe ireo asa tokony atao ao amin'ny fahalalahany asa fanaovan-gazety. Ny 12 volana Oktobra ka hatramin'ny 1 volana Novambra no hanatanteraka fampelezan-kevitra ireo candidat izay voaray manerana amin'ny Madagasikara. Everina apetraka amin'ny fomba ofisialy ny 7 volana Novambra ho avy izao kosa ny filohan'ny olafitry ny mpanao gazety.